Mandrapatsika rehetra tokantrano endray tompolasy tomoko vavy ho amin'ity alatsinainy fa 4 ny volana aogositra ity tonga soto anatin'ny fahamparalam-baovao itony fahitalavitra TV plus Madagasikara manasanao manaraka izany hatramin'ny farany miarabana ihany koa fitiavana tony. Miarabanao Romy Armanana miaraba tomoko vavy sy tomoko lany manasantsika anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV plus Madagasikara aza tonoana ihany koa ny manaraka mivantana izao fampalam-baovao izao amin'ny alalan'ireo tambazotra seraseranay dia ny TV plus info sy ny TV plus Madagasikara official izany. Lohateny-baovao tapany voalohany avy hatrany ary efa mandeha ny fanadihadiana ataon'ny tompona andraikitra mba hamantarana ny zava-nitranga sy ny navandoza mikasika ireo tovovavy roa hita faty atao ambony rova. Tsy marina ny filazana fa natao sorona atao amin'ny doany ireo tovovavy roa hita faty ateny an-toerana ireo hoy ny filohan'ny fikambanana ny mpitsabo nentim-paharazana na ny ANTM. Ny hena roa faingo 420 ny tapa-hafahana baccalauréat nasionaly raha ampitahina tamin'ny taondasa araka ny tatitry ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa 20 faingo 20 isanjato ny tapa-hafahana baccalauréat tamin'ity taona ity manerana nosy raha toka 50 faingo 37 isanjato izany tamin'ny taondasa. Makasika ny fandarana rahantsika eto amin'ny TV plus Madagasikara anisan'ny district andray ny fifanana copie-coller vokarin'ny TV plus Madagasikara ihany koa ny ao Fianorivo Atsinanana ny talata 5 aogositra ny Kastina ary ny alarobia 20 aogositra 2024 izao ny famaranana izay atao amin'ny espace Prado Fianorivo Est efa tena liana amin'ny fifanana ireo mponina ao Fianorivo Atsinanana amin'izao. Fanapetraka olona rampahamiana ho an'ny fatra itasy ny lafin'ny fodrafitrasa voasokajy ho filana fototra ho an'ireo commune ary ankinan'ny fampandrosoana ny fotony mantsy ny fananan'izy ireo fodrafitrasa ho ny lehibe ny fatra itasy commune misy adimy io izany nahazo fampitaovana hoentina anangarana fodrafitrasa. Tranga mpiaramonina nanamarika iny fiandohan'ny herinandro iny efa mandeha ny fanadihadiana ataon'ny tompon'andraikitra mba hamantarana ny zava-nisy sy ny tranga marina sy navandoza makasika ireo tovovavy roa hita faty atao Ambohimangarova. Misy valosoa 50 tapitrisa ariary omeny fanjakana ireo rehetra izay azahoana vaovao ahafahana misambotra ireo olon-dratsy amin'ity raharaha ity antsoina ao anatin'izany izay nahita ny fiara naka azy ireo teny Ambodivoana izay nahita olona sy fiara hafahafa teny Ambohimangarova izay nahitana ny razana izay manana vidéo caméra de surveillance ahitana an'zareo izay manambavao hafa rehetra afaka anampy hamantarana ireo olon-dratsy. Tsy marina kosa ny filazana fa natao sorona atao amin'ny doany ireo tovovavy roa hita faty teny an-toerana ireo hoy ny filohan'ny fikambanana mitsabo nentim-paharazana na ny ANTM toerana masina fangataha-pitahina sy fijaboana ny doany fa sy toerana fananaovan-dratsy toy ny famonoan'olona ho hatrany ny fanazavana mitatrantsika eny ny andinizay vaovao zay mikarandrembolaza sy Arfidy Rakotomanalina. Efa mandeha ny fanadihadiana ataon'ny tompon'andraikitra mba hamantarana ny zava-nitranga sy ny navandoza mikasika ireo tovovavy roa hita faty tao Ambohimangarova. Raha iverenana ny tranga tovovavy roa 17 sy 20 taona no voalaza fa tsy hita nanomboka ny zoma lasa teo fa nanao hetsika fikarohana sy ombay mitady ireo fianakaviana sy ny manodidina. Ialahady tokony tamin'ny roa ratolakandro kosa hita faty teny amin'ny manodidina an'Ambohimangarova izy roa vavy feno ratra ny vatany ary nahitana tsato-kantsy maro araka ny vaovao voaray. Tangosman sama nandeha voaka dia samy voaka daholo zay sinenay dia tsy maintsy izy amin'ny zazakely satria za tsy miteka zazakely izany doany 67 dia tsy haiko zavatra dia niara voaka za tsy mivadiko ny maraina dia tena nahy izy talohan'ny angavy elabe ozy izy fa za folo mahero izy andohana amin'ny cinéparks zay programme andohana amin'ny cinéparks izy hoana amin'ny tanao tao fotolo izany dia aho oikiara ho aho dia za moa zany 13 heures vao tonga dia nenay tonga talohako dia efa matika izy nenay izy indray miandra ny zanako dia izy zany lasa nandeha voaka dia araka filazanenay dia tamariny ambe folo mahery teo izy mivoaka ny trano dia zay zany programme any hoana amin'ny cinéparks dia ariva amin'izay ny andro nanomboka tamin'ny nasasany teo no naka numéro 1
an'ilay zazakely atao ambadika anay ato hoe aka numéro an'i Stéphanie dia hoe fahaonta miaraka any izy senkitiny dia natsoina aloha izy dia tsy tratrantso tamin'ny anomboka valy sisa dia manomboka mitady izany ny dadany satria ilay zazakely atao ambadika tsy hoe manao sambo milentika ohatr' izany moa koa zany indrinay tena zavatra hoe tsy maty telefona zany mihitsy naiza tany alehany ohatra ny mamonjy fety izy dia tsy maty telefona izany ary izy tsy maintsy enligne foana tsy maintsy enligne foana izy tsy maintsy connecté dia tonga izay zany nampieritreritra dia hoe aleo miandratra amin'ny rapitsy maraina sao dia ohatra ny hoe nandeha netan zareo dia taraiky dia hoe mody rapitsy maraina niny amin'izay ny samedi teo amin'izay zay vao navonoka nampandreny polisy sy nampilaza fianakaviana sy nandefa publication tamin'ny Facebook zany satria hoe tena tsy hita zareo satria tena tsy nandeha mihitsy ilay telefona no tsy tratranty zareo satria tena miala amin'ny zavatra mahazatra ilay izy dia tena polisy zay nametraka fitaraina dia moa zareo hoe tsy maintsy weekend zany tellement hoe tracena ny telefona sy ny puce zareo dia avy eo amin'izay miandry zany zareo miandry latsinainy zany vao hita daholo ny olona fampiresaka amin'ny zareo sy ny sisa dia vao avy teo polisy teo zay dia sady tsy mitsaratra mitady dia fara moa nahita olona mitrasy numéro dia avy eo hitany tao amin'ilay trasana numéro hoe Ambohimangarova ny hitany nandeha fara amin'ny telefona zareo 16h45 dia iny moa izay vady tonga lasa nandeha nakena toerana nanontany olona rehetrarehetra zany dia ny problème tamin'ilay izy tsy hita mazava hoe ilay localisation tsy hita mazava hoe teto amin'ity toerana ity ilay izy fa ilay toerana ny Ambohimangarova vaste be dia tsy fantatra hoe teto exactement fa fantatra fotsiny hoe Ambohimangarova ilay plus nandeha farany dia tady izay natoandro nantany olona sy ny sisa napitory sary sy ny sisa dia tsy nalaza tsisy nahita daholo dia tsy mandro moa saina fa mandeha any ny fotoana dia lasa indray verina ny alina tena Ambohimangarova ihany satria dia zany nahitana an'ilay hoe traçage hoe nandeha farany dia malahady nitady izay zany hoe ndondray alanena zany tena kena amin'ny gendarmerie nampandray gendarme teny zay le nandeha sabotsy atoandro teny dia avy eo ny alina zay dia nampandray gendarme tena sabotsy namena indray mampafantatra zany mamparitaka vaovao hoe manao maximum zany dia lahady hoe andeha hoany andeha ametaka afisy nandeha anay tany hoe manao ombany tady namboatra afisy hoe mitady zareo dia avy eo misy olona mandeha nandalina dia fampisarazara moa zay no fianakaviany ankotrina na fianakaviana dia fampisarazara mitondra afisy manatoro olona tsy oda nahita vehivavy ohatr'izao dia iny ny avazareo ny famian'ilay ankotrina zany misy fatomehivavy anankiroa ariva dia tonga nampandray gendarme zay dia niaraka nijery ilay izy dia zareo ilay izy tena naratra be mihitsy ny zandrinay manokana zao nitentany tonga goaka be didina tamin'ny antsy dia ny lohany mivontony eo amin'ny firifany dia mivontony ny andro dia borina amin'ny masony dia izy manko manao appareil dentaire dia ny appareil devant ny ala dia feno didinantsy ny ao amin'ny atokany. Misy valosoa 5 tapitrisa ariary omeny fanjakana ireo rehetra izay azona vaovao ahafahana misambotra ireo olon-dratsy amin'ity raharaha ity izay nahita ny fiara nakany zareo teny Ambodivony izay nahita olona sy fiara hafahafa teny Ambohimangarova nahitana ny razana izay manana vidéo caméra de surveillance ahitana an'ireo izay manana vaovao hafa rehetra afaka hanampy hamantarana ireo olon-dratsy. Tsy marina ny filazana fa natao sorona tao amin'doany ireo tovovavy roa hita faty teny atoeran'ireo hoy ny filohan'ny ANTM manany fikambanana nasionalin'ireo mpitsabo nentim-paharazana malagasy. Toerana masina fangataham-pitaina sy fitsaboana ny doany fa tsy toerana fanaovan-dratsy toy ny famonoan'olona hoy ny fanazavahany. Tsy moa mikasika an'izy io dia efa nisy eo tompona andraikitra ara-pitsarana teto amin'ity tanitsika ity tsy ely zay laza fa hoe nisy nanao ny teny olo hoe anaovana an'izany le olona ny vonontry zareo tsy manohitra n'le teniny zany olona zany satria olona manam-pahefana zany mety nahita ny fahamarinany tany fa saingy tsy olona ao anatin'le mpitsabo nentim-paharazana tsy olona mpampiasa an'le doany mampiasa ny fomba kolotsaina hatramin'izay raha misy ny olona tratra amin'izany satria fady an'ireny
fady anaovana hitondrana zavatra tsy fioentina eo amin'le toerana ireny toerany reny manampady mako izy ireny zany hoe toerana sady fanasitranana izy a fangataham-pitahina misy jiny misy hasina ao anatiny a tsy ty zavatra malotoloto famonon'olo zany fa famelomana ny fanao nanamafy zany ihany koa ireo mpitsabo nentim-paharazana hafa raha ny filazan'ny tambazotra serasera maro samihafa dia miveriko hoe tsy izy ihany zany inona le tsy izy tsy kolotsaina malagasy hoy ao ny fanaovana sorona olombelona fady raha n'olombelona ny toerana masina sahalany ireny fa ny fanao sorona dia biby tsy misy kilemy ny olo ny ondry ary ny akoho nytony fanadihadiny ary mbola andrasana ny voka-pikaroana ofisialy momba ity tranga ity fahalafomavao makasika ny bakaloria kosa indray dia niena roa hafaingo efatra roapolo isanjato ny tapahafana bakaloria nasionaly sy rampitaina ny tamin'ny taondasa araky ny tatitry ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana arantsasa 7 faingo 7 isanjato ny tapahafana bakaloria tamin'ity taona ity manerana ny nosy raha toka 10 faingo 3 isanjato zany tamin'ny taondasa fiainana vokatry ny fanamafisina ny fanaramaso entitra tamin'ny fizotry ity fanadina mpanjakana ity ho fanatsarana ny kalitao sy ny lentany mari-pahaizana azo hoy ny ministera ny faritana-Antananarivo manokana ny akatra 4 faingo 5 isanjato ny tapahafana kalasa 1 faingo 4 isanjato raha toka 7 faingo 7 isanjato izany tamin'ny taondasa vavao tateriny anitra halalaso misarany omega nevitsona efa nivoaka avokoa ny valim-panadinana bakaloria manerana ireo ofisin'ny bakaloria 10 manerana Madagasikara amin'izao ny ofisy mpanadinana bakaloria Antananarivo no namoaka afara ny voka-panadinana ny sabotsy alina lasa teo raha ho an'ity ofisy mpanadinana ity niakatra 4 faingo 5 isanjato ny tahapahafahana raha-pitahaina tamin'ny taondasa tafakatra 1 faingo 4 isanjato araka izany ireo mpiadina afaka bakaloria teto Antananarivo raha toka 7 faingo 7 isanjato tamin'ny taona 2022 ho an'ny voka-panadinana nasionaly kosa indray nidina 2 faingo 4 isanjato ny tahapahafahana ka lasa 7 faingo 7 isanjato tamin'ity taona ity raha toka 10 faingo 3 isanjato tamin'ny taondasa fidinana nateraka ny fampiarana paikady entitra kokoa tamin'ny fanaraha-maso sy ny fanatanterahana ny fanadinana raha ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa tafakatra 17 faingo 7 isanjato ny tahapahafana ho an'ny fampianarana teknika raha toka 7 faingo 7 isanjato ho an'ny fampianarana kapendy efa mipetaka manerana ireo foibe mpanadinana ihany koa ny lisitr'ireo afaka bakaloria mbola tsy mahafantatra mazava ny safidiny amin'ny toy ny fianarany ny mpiadina vao afam-panadinana izay nanontaniana somary mafimafy ihany aloha fa faly hoe afaka misaotra ny ao ambony efa napozina ve zay ie efa napozina ihany eny natahotra kely ihany aloha hoe ina ny tena natahoranao tao anatin'ilay izy Physique chimie. Androany mihitsy vao nijery valiny sa efa nijery? Efa nijery tamin'omaly fa androany vao nijery ihany afisy tamin'ny SMS? Nijery tamin'ny SMS tamin'omaly. Efa fantatra ve zany zao no toy an'ny fianarana ho atao indray? Mbola eo am-pieriseretana ny toy ihany ka. Tsy nisy toy ny taloha intsony ihany koa ny fifanosehana nanoloana ny fafana nisy ny lisitrireo afam-panadinana teny amin'ny foibe mpanadinana. Efa amin'ny alalan'ny 4 foy alefa amin'ny orinasa mpifandraisana no hamantarany ankamaroan'ny mpiadina ny valim-panadinana izy ireo. Ny vaovao ara-sosialy kosa indray tokantrano iray alina ao anatin'ny fokontany 10 eto Antananarivo sy ny komina manodidina no kendrena hisitraka famatsiana rano fisotro madio anatin'ny 9 volana amin'ny alalan'ny fandaharana SAPAEP.
telo alariary ny sara ny fampidirana rano fisotro madio hoan'ireo tokantrano isitraka ity fandaranasa ity sy antoany tetika asa ny fitaovana ilaina sy ny fametrahana izany eny anivon'ny tokantrano Fokotany Folo Fiantananarivo sy ny komina manodidina ny voakasiky ny dingana voalohany efa manomboka ny 20 aosto teo ny vidinina ifotony sy ny fanazavana amin'ny 20 atanjona ny amtombona ny isan'ny tokantrano mahazo rano fisotro madio amin'ny sarany mirary hoarantsika izay vaovao izay. Mbola ambany tany fisitrahana rano fisotro madio eto Madagasikara na eto Antananarivo sy ireo komina manodidina azy mbola maro ireo tokantrano tsy manana famatsiana rano mivantana. Ho fanatsarana izany toe-draharaha izany dia tanterahana amin'ny alalan'ny tetikasa PAEP ny fandaharan'asa fampidirana rano fisotro madio isa-tokantrano amin'ny sarany mirary. Amin'ity dingana voalohany ity, tokantrano iray alina isa ao amin'ny Fokotany Folo no kendrena isitraka ny fametrahana ny foto-drafitr'asa sy ny fitaovana ilaina ary azo famatsiana rano fisotro madio. 3 alina ariary ny sara ny fampidirana rano. Iatoan'ny tetikasa kosa ny fitaovana sy ny fametrahana azy. Anisan'ireo Fokotany voakasiky ny fandaharan'asa ny ao amin'ny komina Tanjombato, ny Fokotany Akorondrano Andranomahery, Akadindratombo, Manaritsoa Atsinanana, Atetezana Voany voalohany, Valy Arivo Ambanidia, Ankarangarana, Anosibe Andrefana voalohany, Ankerana ary Anosivavaka Ambomanarina. Efa nanomboka ny 12 aogositra lasa teo ny vidinina ifotony sy ny fionana amin'ireo mponina anazavana ny fepetra sy ny fomba ahafahana misitraka an'ity famatsiana rano fisotro madio ity. Ny isan'ny mponina eto amin'ny Fokotany nefa dia manodidina eo amin'ny 7 arivo eo. Dia faly izy ireo satria misy ny tetikasan'ny PAEP izay hanamora ny fampiasan'izareo rano ao an-tokantrano. Ny tombony aloha dia mahamora ny fahazahoan'ny tokantrano rano ialana amin'ny filarana eny amin'ny misy borna fontaine satria ny olona rehefa avy miasa dia milahatra rano eny amin'ny borna fontaine na andeha hiasa dia mifoha maraina maka rano amin'ny borna fontaine dia raha ohatra izy manana mahatafiditra an'io rano io dia anisan'ny tombony ho azy izany satria tsy sahirana intsony izy. Mbola itoy aorian'izao fidinina ifotony izao ny fanadihadiana ataon'ny tompony andraikitry ny tetikasa hamantarana ireo tokantrano mahafeno ny fepetra ahazoana ny famatsiana rano fisotro madio. Vaovana amin'ny distrika ny farafangana kosa indray soa ity filongo ny fizarazarana no tsy mampandroso any Madagasikara ho ny foloan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Michael Randrianirina nandritry ny lanonana tohitroky tao Evato ao farafangana ho fanamafisana ny fihavanana ny deran'ny tohitroky moa ny foloan'ny fanavaozana rehefa nanasika ny lanonana tany antoerana amin'ny finiavana andala ny fihavanana notsindrin'ny solombamoaka voafidy tao farafangana velonyotra Pensara ihany koa nisy tokony izarazarana no ny fireana ara-politika vory maro ny zanaka Atsimo Atsinanana nandritra ity lanonana ara-pombandrazana ity. Eliza Herman. Nangotrangotraka ny lanonana fanamafisam-pihavanana ny tohitroky eo amin'ny Foko Valo, Zavosoro, Antesaka, Rabakara, Chavoay, Zaramagnampy, Zarafanglia, Antevato, Betsileo, tao Evato, farafangana. Nanotrina ity hetsika ity tany antoerana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika mivady izay nanindry fahasoa ty filongoa na ny hoe tsara ny fihavanana. Lideran'ny tohitroky moa ny filohan'ny fanavaozana amin'ny finiavana anamafy ny fihavanana izany. Mbo mizarazara tsika, mbo magneky tsika zarazaran'olo, ampedin'olo. Zay mampahantra tsika. Zay mahatonga an'ity Madagasikara ty tsy mety mandroso, tsy mety mihavana tsika, tsy mety mifankatia tsika, mifagnilikiliko tsika. Isaorana anareo nametraka tsy haiko izy nanao an'io. Io mifandray tagna eo le misy soratra atao hoe soa ty filongoa. Io sary nentinay tany Androy. Ny havanako tamin'ny rahalahiko zay zoky lahiko aby, solombavambahoaka tamin'io faritra io, nanana olana tam'izah mbola tsy filoha. Mbola tsy filoha aho nanana ola tamiko reo olo reo, nanana problema amiko, de zao. Rehefa ny filoha aho, raha mbo io fotsika tia tegna tia aly io, fa anenjehiko olo reo. Fa
noho ny fanarahako ny teny zay napetraky nareo miditsy amin'ny tanaty ato hoe tiavony namanao toy ny tenanao dia mbola nampianareo izy ao, mbola nampianareo hoe namanareo ny malagasy dia nidina aho nanetry tena ny havana ny longo tamin'ireo député anakiroa zay zokiko tao Ambovombe. Izy io sary mifandray tagna io soa ty filongoa nindesinareo aty izy io isaorako tsy tokony ho zarazarain'ny politika ihany koa ny fihavanana hoy kosa nisy olombavamboaka voafito amin'ny distrika ny Farafangana Velomotra Pinchar zanaky Toitsoky nandritra ity etsika fanamafisa am-pihavanana ity. Raha namboaritsika androany fanamafisa fihavana nanana afatsy toekopetraka amintsika vahoaka zao ka magnety zarazaraina ahitagnany politika nareo mafy izy io na ahitagnany politika vao ndraindraiky tapo zarazarana hoe fokazy raiky malagasy mila fifankatiavana mila firaisan-kina porofony zany mitinana kavitokekito. Anisan'ny modely ny faritra Atsimo Atsinanana ao anatin'izao fanamafisana ny fihavanana ara-poko izao no marena tamin'ny alalan'ny tsangam-bato mirakitra ireo foko valo anatin'ny Toitsoky izany. Famakasika izay vao zay hatrany dia nisy ny arina foko tsy tafiditra tao anatiny tsangam-bato Toitsoky nanamarena ny fanamafisana ny fampihavanana atao hoe vato Farafangana manona izany sy nanamara ny filohan'ny fanavaozana fa manantena ny soratan'ny foko io ihany koa anatin'ny tsangam-bato Toitsoky ka mbola iverina hitsidika ny faritra ny tenany toa tanteraka izany mitodika amin'ireo ampanjaka sy ny ray aman-dreny Toitsoky ny foko antifasy mba hijerena ny makasika izany hoy Falson Jocelyn zanaky antifasy izay vonona andray an-tanana ny fanamboarana ny tsangam-bato raha ny fanazavana. Isaorako manokana eto koa ny mpanjaka antifasy zay nanatrika nanatrika ny ty zavatra androany ty hetsika lehibe ty. Tefao tsara ny biakava tsara mananana amin'ny magnaraky mbo hipody aty aho ary dia mbo hiverena koa eto raha misoratra agnatin'io ny foko antifasy amin'ny magnaraky zay. Tefao mafy zay isorana be da be ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara raha nahita ka nitsidika voalohany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana fa misy banga ao. Raha nitongotra anakiroa ka tapaka ny anankiray dia mandeha ila izy zay. Vilagny mitingilana dia ny tsy mety arenina. Ho anay zanaky ny faritra Atsimo Atsinanana ho anay indrindrandrindra zanaky ny foko antifasy zay nitakin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny ampidirana aniny anarana antifasy iny ho ao anatin'ny tsangam-bato. Fahitako anazy zany tokony mbola misy fionam-beny reo ampanjaka ray aman-dreny lehibe ao andiniky anapaky ny hoe inona disadisa nisy teo aloha na tonga n'le foko antifasy ny sorona tao. Ny foko antifasy kosa nefa dia sy tokony mandray hevitra samirery ihany koa fa mijery hatrany ny fiarahamonina sy ny fihavanana malagasy ka tokony manaiky fandaminana ihany koa ny hitsofohana ao anatiny foky rehetrarehetra izay misy ao anatin'ny foky Atsimo Atsinanana. Dikan'izany dia mitodika zay amin'ireo ray aman-dreny Toitsoky aloha voalohany. Miantso anareo izahay zanakareo ampovonina indray mandeha iantso fionam-be fivoriana indray mandeha dia mampiantso ny antifasy dia mijery vahaolana raha nisy olana tany aloha. Za vonona andray an-tanana ny karakaranareo an'ilay sangam-bato satria ohatsy izy ny filoha hoe miverineta ao rehefa tafasoratra ao anatiny io foko valy io ny foko antifasy. Za zany personnellement mampanjara ana dia raisiko nandraikitra ho an'ny tanindrazana ho an'ny fihavanatsikany ho an'le taranaka faramandia.
Faraka ny nambarantsika tamin'ny lohateny-baovao teo dia anisan'ny distrika Andray Anjara amin'ny fifaninanana copie-collé izay vokariny eto amin'ny TV Plus Madagasikara ihany koa ny ao Fianarivou Atsinananao efa nisokatra nanomboka ny alatsinainy teo ny fisoratana anarana amin'ny Braony Fatra ny talata 5 Aogositra ny Castine ary ny alarobia 20 Aogositra izao kosa ny famaranana ao amin'ny Espace Prado Fianarivou Est efa tena liana amin'ny fifaninanana ireo mponina ao Fianarivou Atsinanana amin'izao fotoana izao fanazavana. Magnentana antsika jiaby agnatin'ny faritra Analanjirofo ho tonga maro amin'ny copie-collé izay tanterahina manomboka rapitso talata katramin'ny larobia. Des jours be zao izy izay agnentanana ny mponina eto agnatin'ny faritra Analanjirofo na agny amin'ny district tsiraikiraiky tonga eto satria etsika tafiditra agnatin'ny etsika art culturel moa izy io izay eo amin'ny direction régionale de communication et culturelle zany dia magnentana antsika jiaby satria io fotoagna io afahantsika manohagna ireo ekipa izay everitsika fa tohagnana amin'ny talenta izay anagnan'ireo tanorantsika eto antoerana dia magnentana antsika jiaby zany mba ho tonga maro magnotrona ireo ekipa antsika ireo zany. Allo tonga mandeha mizaha mba tsy tantarana. Noho zegny maro karazana be ny sehatra na ny karazana zavakanto hitantsika eo. Ary efa nihomagna mafy de mafy ireo mpandray anjara. Ary efa maro koa ny karazana animation izay sehetrika eo surprise hoe maro be ny zavatra tsara azo hoe bonne surprise mikasika ny zavakanto hitantsika eo. Ka magnentana antsika jiaby mba ho tonga tegna mitongava maro atsika. Efa vognony tsara, tsy misy mampayaha, tsy misy tomika zegny na mikasika ny animation zegny na mikasika n'ireo mpandray anjara efa nomagna tsara. Te magnentana antsika jiaby mba ho tonga. Magnentana antsika zegny mba ho tonga satria efa milamigny tsara ny fikarakaragna, efa vognogno raha jiaby ny mpandray anjara atsika, ahitantsika copie-collé découverte, misy koa ny talenta de tongava atsika jiaby hagnano carnaval ary amin'ny université Agnaranjirofo ny rendez-vous amin'ny folo itizatsika zareo avy amin'ny TV Plus de magnaraka an'izany koa amin'ny talata zadigno manomboka amin'ny 2 ny copie-collé izay tsy misy vidim-pidiragna natao ho antsika jiaby de tongava fa misy raha maro be tsara be ny karakarainay ho anareo. Lorantsika ny Resabe. Vaovalan'ny fil d'info official mampiseho anaty ny pejiny. Tanora miisa 5 avy eo amin'ny École nationale d'informatique Fianaratsoa no isolo tenan'ny Madagasikara ny amin'ny Robotex International 2026 izay ho atao an'ny Korea Atsimo ny 20 hatramin'ny 3 Novambra 2024 izao. Anatin'ny sokajy Lego Sumo 3 kg open no ifaninanan'izy ireo amin'izany ka club de l'électrorobotique et des systèmes embarqués no anarana entiny. Titandrazana mampiseho anatin'ny pejiny tsipika anety be National 2012 namiritry indray ny Malagasy nanoloana ny Frantsay no porofony baloty sy lova ary bondy patalenta ary voafehin'ny Malagasy lay taranja. Azon'ny ekipam-pirenena Malagasy no rafetin'izy telo lany anaram-boninahitra tamin'ny National 2012 rehefa nandresin'ny Frantsay tamin'ny isa 13 izy ireo. Vao malaza rahatany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny azakazaka fiarakodia GT3 larana fahatelo Iaro Razanakoto. Nazo ny larana fahatelo ny ekipa anisan'ny Iaro Razanakoto tamin'ny fifaninanana azakazaka fiarakodia GT3 androany tany Malaisie. Nitarika teo amin'ny larana voalohany hatrany izy hatramin'ny nanomboan'ny azakazaka saingy tamin'ny fiodinana farany lany ny pneu ka nioaran'ny team hafa izay nampiasa pneu vaovao izy. Vao malaza rahatany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny baolina kitra. Anisan'ny nanaitra ireo mpakafy baolina kitra maneran-tany nahita ny etim-bolon'ny Erling Haaland vaovao. Raha ny mahazatra ny maso manko dia lava volo ary mifatotra mihitsy ny volony saingy notapahany farak'izay fohy izany omaly nandritry ny lalao izay nataony.
Iverenantsika kely ny vaovao ara sosialy tsy fandriampahalemana sy ny loto anisan'ireo olana mbola mampananimpona ao anatin'ny boriboritany fahatelo eto Antananarivo renivohitra ireo nidina ifotony mijery ny zava-misy teny an-toerana ny antoko isika mandresy fa nyty antoko ity tsy maintsy fantarina mivantana ny olan'ny mponina vao azo faritana ny vahaolana ny fiainona ny vahoaka sy ny asa eny fotony hoy izy ireo no anisan'ny fototry ny fampandrosoana. Tsy fandriampahalemana sy loto olana roa nasongady ny antoko isika mandresy nandritra ny fidinany fotony tao boriboritany fahatelo eto Antananarivo renivohitra ho an'ny antoko tsy ampy ny mametraka vahaolana avy lavitra ilaina ny midina ny fotony mihaino ny mponina ary mamantatra mivantana ireo olana iainan'izy ireo ao anatin'ny herintaona nijoroany nilaza ny antoko isika mandresy fa nifantoka tamin'ireo hetsika mikasika mivantana ny fiainan'ny vahoaka ny asany anisan'ny laharam-pahamehana ho izy ireo ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny vahoaka sy ny fampahafantarana ireo tena filany ny an-toerana amin'izy ireo ny vahaolana entina amin'ny mponina dia tokony hifanaraka amin'ny zava-misy iainan'izy ireo izany indrindra no antony fidinana tao amin'ny boriboritany fahatelo. Tany maherin'ny 5 no voatetinay tamin'izany ary ny antony nanaovana ny fidinana fotony satria amin'ny fanaovana politika ny tena fijerena ny mararin'ireo vahoaka no tena nidinanay tety ary izay indrindra no ezahana hitadiavana vahaolana sy hiantsona mpiara-miombina antoka ahafahana manampy ireo vahoaka ireo satria raha ny zavatra hita tety tokoa dia tena miaina tanteraka anaty tsy fandriam-pahalemana anatin'ny fitaintainana ary anatin'ny loto ny vahoaka ny fahatelo. Tsy mahakivy anefa izany satria tsy maintsy miasa koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay ary efa vonona ny tenanay hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola hitohy hatrany izany ho fanampiana ny vahoaka rehetra manerana ny Madagasikara. Tsy eto Antananarivo renivohitra ihany no iasan'ny antoko nilaza ny filohany famitohany amin'ny fatra ihany koa ny hetsika sy ny tohana samihafa tanjony ny anakaiky hatrany ny vahoaka sy hamaly ireo filana iteny fotony. Tontolon'ny fananjahantena ny farana ny 13 aogositra fisoratana anarana amin'ny lalao baolina kitra lovin'olona fito izay karakara ny TV+ Madagasikara antsoina ivory ireo rehetra soratra anarana ny alarobia 20 aogositra ho avy izao izay arahana amin'ny ekipany TV+ Madagasikara sy ireo mpitsara hifantoka amin'ny fanomanana ny lalao ataony 20 sy 30 ary ny aogositra sary ny 5 sy ny 9 septambra ny fivoriana izay atao rahantsika ny anindiny izay. Ny farana omaly 13 aogositra ny fisoratana anarana amin'ny lalao baolina kitra olona fito laisvavy karakarany TV+ Madagasikara miomana amin'ny dingana manaraka ireo ekipa nisoratra anarana antsoina hanatrika ny fivoriana la teknika izay ho tanterana ny alarobia 20 aogositra izy ireo hiara-midinika amin'ireo mpandray anjara amin'izany ekipa ny TV+ Madagasikara sy ireo mpitsara apetraka amin'ny fotoana io ireo fepetra sy fandaminana samihafa mialohan'ny ny hanombohan'ny ny fifaninanana. Ny lalao voalohany teo tanterana ny 20 sy 30 aogositra ary hitohy ny 5 sy ny 9 septambra 20 sy 2024 fifaninanana izay toanan'ny BOA, Salam, Captivea, Étoile Color, ASEP, Arsmek. Eto amin'ity kanjy ity sika no anao an'izay lalao izay amin'ny 20 sy 30 ny volana aogositra ary ny 5 sy ny 9 ny volana septambra 20 sy 2024 ka miomana sahady ianareo ekipa tsirairay avy mino fa efa nikotrana tsara nareo tany fa miomana fa ho avy le fotoana amin'ny larobia 20 volana aogositra misy ny fivoriana miaraka izay ho ataontsika na ho an'ny kluba izany ho an'ny vehivavy na ho an'ny orinasa izany ho an'ny ekipa lehilahy. Amin'ny larobia 20 ny volana aogositra izao ny fotoanantsika ao amin'ny TV+ Madagasikara amin'ny 2 ora tolakandro ka iangaviana ny tanànantsika izany mba hisolo tena tsirairay avy isaky ny ekipa ary hisolo tena matapa-kevitra no ilaina ao anatin'izay satria ao amin'ny fotoana io dia isy fanapahan-kevitra izay arahantsika manapaka ary amin'io ihany koa no anaovana ny akitsapaka ho an'ny ekipa tsirairay mba hafantarana hoe iza sy iza avy no ifandona ao anatin'ny vondrona ao anatin'ity lalao ndao andako ity ka manantena ny fahatongavanareo izay manantena ny fahatongavanareo solo tena tsirairay avy amin'ny fivoriana izay arahantsika any amin'ny TV+ zany amin'ny 20 volana aogositra ho avy izao dia andakitsika amin'ny sabotsy sy lahady ny voalohany.
Amin'ny vaovao politika kosa indray mampahafantarina rahampitso talata 5 aogositra 2020 aogositra 2024 azafady ny mpandrindra nasionaly ny fody be toerana sy ireo dingana samihafa mikasika ny fikaonan-doam-pirenena izay tarihan'ny FFKM mandritra ity hetsika rahampitso ity no fantatra ireo pitsopitsony samihafa ary ny mety fizotran'ny fikaonan-doam-pirenena raha ny fanazavana efa voatendry izay ho mpandrindra nasionaly ny fikaonan-doam-pirenena izay ho ampahafantarina rahampitso. Ivoaka mandritra izany ihany koa ny tety-andro mikasika ny fikaonan-doam-pirenena ialohavan'ny fotoam-pivavahana iraisam-ponoana ho fitondrana ambavaka ny firenena sy ny fikaonan-doam-pirenena ity hetsika izay tarihan'ny FFKM rahampitso ity eny amin'ny village voarandota-penaka no anatanterahana izany fikaonana izany raha ny fanampanazavana hatrany araka ny fandaharam-potoana navoakan'ny FFKM ho amin'io rahampitso dia amin'ny 3 ora tolakandro no hanomboka ny fotoam-pivavahana aorian'izay dia hisy ny kabary ifandimbiasana sy ny fampahafantarana ireo dingan'ny fikaonan-doam-pirenena. Isaosika dia anaraka ny vaovao tapatapany. Anisany ady amin'nisy fanjari-tsakafo indrindra amin'ny faritra Anosy ny famboroboroboana sy fanitarana ny setry ny famboleny nisy arak'izany ny fitsidiana ireo asa fanamboarana todrano vaovao ao Ivaona Andriry sy Edazo distrika ny Betroka izay nataony amin'ny nisy fambolena sy ny paleovantena ratsakafo Dramindo Gaetan mandidina ny 500 hektara ny tany ho voatondraka aoriana ny fafitany ireo toadrano ireo tany sa mandidina ny 300 ihany koa no isitraka mivantana izany izay afaka mamokatra indroa isan-taona. Interview vinavinaina ho vita alohan'ny faran'ny taona 2024 ireto asa fanarenana sy asa fanamboarana ireto izay ao anatin'ny asa tanterainy miasa amin'ny alalan'ny tetikasa Pikas 1 vatsian'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana vola. Barrage moa zany dia barrage vaovao izay apetraka mba ahafahantsika manondraka tanimbary mahery ny 700 sy 300 hektara vaovao. Ny antony anaovan'ny fitondram-panjakana zany asa lehibe zany moa dia mba hitsinjovana ny fidiram-bola sy ny fari-piainan'ny tantsaha malagasy izay mipetraka aty amin'ity distrikany Betroka ity ary hanomezana ny zareo ihany koa anton'asa mahavelona ka ialana amin'ny asa ratsy izay miteraka tsy fandriam-pahalemana. Ny farany dia manentana antsika rehetrarehetra ihany koa mba hitsinjo ny tontolo iainana satria raha tsy misy ny ala dia ho tototry ny atsanga io renirano io sy ny kanal rehetrarehetra izay ataontsika. Kanal amina kilometatra maro moa no ho tanterahantsika eto. Omaly tokony tamin'ny 7 ora alina no nitrangany ny fanafiana atao amin'ny tokantrano iray. Isoanala olona iray no nitifitra ka olona 3 mianaka no voatifitra ateto Isoanala atao amin'ny Fokotany sy Antanambao. Marina moa fa nitsoaka avy hatrany ilay lehilahy vao avy nitifitra ireo olona rehetra atao amin'ilay tokantrano. Naratra avokoa izy ireo ka ankizy 5 taona voatifitra teo amin'ny lamosiny, ny iray 1 taona voatifitra intelo teo amin'ny feny ary ny iray izay 10 taona vo teo amin'ny feny ihany koa. Mbola tsy fantatra ny antony na tonga izao tifitra izao sainga raha nitatitry ny olona manodidina Omaly ariva dia nisy olona ny odiody atiny manodidina ny tady an'ilay raim-pianakaviana. Efa nalefa eny Betroka ireo naratra rehefa niraisina ny mpitsabo tao an-toerana. Efa tonga tao an-toerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana hanao ny fanadihadiana. Salon de l'étudiant et de l'emploi 2026 ici izay manomboka ny 25, 26, 27 ho avy izao eto amin'ny kianjan'ny Barea. Arak'izao hitanareo izao dia mihoatra ny 100 ny stand izay misy eto ary eo amin'ny 20,000 visiteur ny andrasanay mandritra n'ity salon ity. Isan-karazany maro dia maro tokoa ny lalam-piofanana izay ho hitanareo ato, ao ny fianarana izay misy eto Madagasikara dia eo koa ny fianarana any ivelany dia misy ihany koa ireo orinasa izay mampiditra mpiasa. Tanjon'ny Public Canada dia ny hanampy sy ny hanamora ny fitadiavan'ny ankizy, ny tanora, lalam-piofanana sy toeram-pianarana dia mananteny izay fa ho maro tokoa ny tonga hitsidika ny Salon de l'étudiant et de l'emploi amin'ity taona ity. Mivoha amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva ny vavahady.
andretsika ny fampanam-baovao dia ny fandraisana ny vahiny satria dia tonga eto aminay eto andriatsonona fity izay chargé de marketing ao amin'ny vatel miarabanao tonga soa. Miarabanareo Menada dia faly miarabantsika rehetra ny atokantrano ihany koa. Efa maro aza mahafantatra ny vatel misy ihany koa ireo mpianatra vaovao liana makasika an'izany fianarana izany tsara mpahafantarina amin'ireo mpijery antsika inona tokoa izany vatel izany inona mampiavaka azy manoloana andreo fianarana maro samihafa mety mitovitovy aminy. Voalohany indrindra angamba aloha faly miarahaba an'ireo rehetra izay nahazo ny diplôme baccalauréat amin'ity session 2026 ity izahay ao amin'ny vatel Madagasikara. Vatel Madagasikara moa tsy iza fa sekoly anankiray manofana mpianatra mba ho lasa mpitantana na mpandraraha eo amin'ny sehatry ny hôtellerie sy tourisme international. Ama sekoly manofana amin'ny resaka fitantanana maro no mieritreritra fa école de cuisine vatel nefa ny tena zavatra ianaranao aminay hoe ohatra ny ahoana amin'ny poste na dirigeant d'entreprise ohatra ny ahoana ny fananganana orinasa anankiray fa sehatra kokoa amin'ny resaka hôtellerie sy tourisme international. Sekoly misy maneran-tany izy io zany hoe tsy eto Madagasikara ihany misy azy fa misy ihany koa any ivelany misy en Europe, en Asie, en Amérique dia misy eto Afrika, Madagasikara. Zany hoe diplôme azonareo rehefa mianatra en vatel dia diplôme international. Ny stage ihany koa tena mampiavaka anay satria ny stage eo aminay ho an'ny deuxième année obligatoire international. Zany hoe efa opportunité sahady ho an'ny tanora afahana makany ivelany mahita hoe ohatra ny ahoana norme internationale resaka hôtellerie sy tourisme. Raha tsy diso misy fidirana indroa miantonana eo amin'ny vatel tamin'ny mois de mai lasa teo sy amin'ny mois de novembre ho avy izao afaka omenao ve ny andindiny makasika izay fidirana manaraka izay fa eo ihany koa ny ataontsika hoe test na karazana fifanitsanana zany alohan'ny mahavoaray ho mpianatra eo anivon'ny vatel inona no tena adina ao anatin'izay test izay ary manao ahoana ny dossier ho an'izay te-handray anjara. Rentrée misy anankiroa amin'ny vatel mois de mai dia mois de novembre zany hoe izay tsy tafiditra mois de mai afaka miditra mois de novembre. Misy limite ny place enimpolo ihany ny mpianatra raisinay isaky ny promotion dia test no atao hidiranao amin'ny vatel zany hoe tsy concours le izy hoe misy ankizy PDB dia miaraka manao concours hidiranao amin'ny vatel fa test individuel sur rendez-vous. Raha hiditra amin'ny vatel zany ianao dia mila maka rendez-vous hanao an'ilay test. Zavatra ho ataonao amin'ny test, test de français minimum en anglais, test de comportement sy personnalité ahafantarana hoe iza ilay mpianatra, inona motivation niditra tao amin'ny vatel fa maninona vatel no safidiny. Ary test psychotechnique ahafantarana ny logique dia entretien oral ny farany. Afaka an'izay test izay ilay ankizy dia afaka miditra ao amin'ny vatel. Ny fomba fakana ny datina test na manoratra anay any amin'ny réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, vatel Madagasikara ny anaranay any na ihany koa miantso ny laharana 038 35 600 76 zany hoe izay no ahafahana maka ny datina test. Ny dossier ilaina sary tapaka anankiray relevé de notre bac raha hoe efa mivoaka fa mety mbola tsy mivoaka izy zao fa mety hoe attestation fotsiny hoe afaka baka le olona na le message ny telma iny ary dia efa tokony mety dia relevé de note tany amin'ny terminal. Misy ny salon roa izay karakarainareo mamasina lankely manahoana ny fisotrona izy io oviana tsara inona ihany koa mety hoe hitan'ny ankizy sy ny ray aman-dreny izay ampiditra an'izany amin'ny vatel. Misy salon anankiroa où il participe amin'ny vatel zany hoe anankiray ao amin'ny GG Rabé Arvelo le 27, 28, 29 août ahafahan'ny mpianatra mahita hoe ina avy ny sekoly misy ao aorianan'ny baccalauréat, ina avy ny filière tokony ho arahana ao aorianan'ny baccalauréat. Misy ihany koa ny salon ery Mahamasina iarahana amin'ny Mata Jeune le 1er et 2 septembre. Manasa ny tanora rehetra na afaka baka na mbola hanala baka ihany koa na ny mitady filière ao aorianan'ny baccalauréat ho tonga ahafantaranareo misimisy kokoa hoe ina avy ny filière miandry anareo, inona sekoly mety mahaliana anareo ahafanareo manontany ihany koa ny fotoana tahaka ireny dia manasa anareo ho tonga maro. Sitrakanao ara ny vahiny ato anatin'ny fampalaam-baovao. Sitraka tompoko. Andretsika ny fampalaam-baovao kosa ary zao dia ny voambolana. Ity
ity indray ny voambolana tsara fatarina ny tena heviny amin'ity androany ity. Gararaka no hoe gararaka dia fitena azo avy amin'ny voambolana arabo hoe gargara izay midika hoe rano madio na koa misy fanafody akobakobana sy ahotsakotsany tenda ao anatiny ao mba anadio azy na hitsaboana amin'ny faritra marary. Avy eo zany aloha araverimberina toy izany arak'izay fiasan'ny fanafody. Ny tolo malagasy fahiny ihany koa dia fanampiatra izany. Eny fa natramin'izao azy dia mbola misy manao azy ity. Raha fitinina dia hoe fanaovana rano atenda mba hanasana tenda ka tsy atelina fa ahotsakotsanao dia aloha avy eo. Amin'ny teny frantsay ny azo ilazana azy dia hoe gargarisme na koa hoe glouglo. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Raha tiana ho sitrana aingana amin'ny fery rehefa avy nanala nify dia manaova rangoavy matimaty atao gararaka na koa hoe rehefa mangarangarana na marary ny tenda dia azo atao no manao gararaka amin'ny ranontsira na izany aza tsara foana manatona toeram-pitsaboana raha mbola tsy misy fivoarana izany. Rehefa fantatsika tsara amin'izay ary ny dikany hoe gararaka dia azontsika izarana amin'ny teny misy ity voambolana ity rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mahafehy azy. TV+ Madagascar. Sakositsika ijery ny eo ara hoe faritra maromariana Madagasikara no efa mampiasa ny motoculteur Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao manolotra ho anao. Moteur action. Mamanene la lotileria minha mami sinama le pura dia de fato fico boa fico bora dança ya dança aí sar levi ela disse sai na mis bori suje seta boiker puta gladladilla manina vai boiker puta gladladil nanen maman la lotileria sazakel puta Dala manao solomaso fanavera angatitsy misaina gosy ely lery ankizy kely ve dia alefanareo milalao rerety milalao aty voany dala aty voany izy milalao e fakatsy mba mijery vaovao zay efa misy mpamon'olona sy mpangalatr''olona dia mbola lefa ihany ve ny ankizy dia raha manjenyle mamany koa nagaty zany dia reo gosy kely tena manao solomaso ely lery botabota kely inona akanjo nanaovany akanjo maintimainty tsy haiko aloha zany dia iasa fa hitako any dia gosiko any a ina ny tenenina aminazy dadalao lava miantsy ana mitebiteby be le rio la tsy hita mihitsy hoe miasasaina misy ny dadalo izany any hoe fa na zany ary ny ankizy kely rasika zany efa mivoaka rerety zany a ora damsa ay ala do firy ala zany tena miantso olona tena tian'olona mihitsy amin'io manao zay matapaka lalanjana ako mihitsy ala ay ala etiko la tsy miteny raha tian'olona zahako le miantso be tena damsa efa misika aho impiry Henoko mihitsy izy teo ianao nampianatra anay ianao tamin'iny hoe tsy azo atao mamaly ray aman-dreny dia za tsy namaloko. Zay fa nga zany rehefa raisina tendrony koa le zavatra ia zany rehefa zava-zahiry za dia tsy maintsy mamaly ala karaha very aty ala fa ny antoko hoe tsy azo malina ray aman-jeny rehefa mananatsany lahako dia masoa ala zay dia tsy azo tsy mahazo manoatra ray aman-dreny ala fa rehefa mitady ana lahako ala ty alavitra be ty za fa tena mitebiteby be dia tokony mamaly ala dola ody manao zay mampiteby manapaka zay lalanjahako misy ala lesy domody Rankizy fotoana ny fialan-tsasatra zao aza miala lavitra ny trano rehefa milalao eno ireo anatry ny ray aman-dreny tianio tsara fa aza mandray atendrony coupé dans la boîte zay no metrahako ny filma amintsika rehetra ny tokantrano ifitiavana adony kosa itondratsika ny songadiny Faraka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao dia napetraka ho laharam-pahamehana ho an'ny fatra itasy ny lafin'ny fodrafitrasy voasokajy ho filana fototra
ho an'ireo commune ary ankinan'ny fampandrosoan'ny fotony ny fanan'izy ireo fotodrafitrasa hoy ny lehiben'ny faritra Itasy sy commune 5 araka izany no nahazo fampitaovana hoentina nangarana fotodrafitrasa. TV Plus Itasy. Commune misy 5 ato amin'ny faritra Itasy no nahazo fampitaovana toy ny simenitra sy vy ary kojakoja samihafa avy amin'ny fitondram-panjakana. Napetraka olaram-pahamena ho an'ny faritra Itasy ny fanohanana ireo commune amin'ny fametrahana fotodrafitrasa etoana ny fampandrosoana eny fotony. Anisan'ireo commune nisitraka ireto fampitaovana ireto ny commune Ampary, Ambohitanerana, Mahavelona, Ambatoasana ao amin'ny district any Soavinandriana ary Ambohipandrano ao amin'ny district Rivonomamo. Nanorahany fitondram-panjakananay nanome baiko ny faritra mba hijerena manokana ireto commune reto araka ny politika mpanjakana moa dia ilay fanomezan-danja ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny commune zany dia nitondra nyreto fitaovana ireto zany zahay ho atolotra ny commune mba fanohanana azy ireo amin'izany asa fampandrosoana ety amin'ny faritra izany. Fanamboarana sekoly sy tetezana ary fanatsarana Braony commune amin'ny ankapobeny no ampiasana ireo fitaovana ireo. Anisan'ny fotodrafitrasa fototra izay efa simba na tsy mamaly intsony ny filana no ananan'ireo commune ireo. Efa taona maro no tsy nisy ny fanamboarana, fanatsarana na fikojakojana noho ny tsy fananan'ireo commune hoentimanana anatanterahana izany. Rotrana manokana dia commune efa tao anatiny amapolopolo taona no tsisy mikitika ny commune Ampary dia atao hoe morony arabe mandalo amin'iny RN 43 iny 10 km ny hitany Soavinandriana elanelany abe Soavinandriana morony arabe mihitsy tao anatiny taona maro tsisy nikitihana mihitsy zany Braony commune zany. Ankehitriny nefa dia nahazo an'ireto fitaovan'ireto ny commune Ampary. Mbola andiany voalohany amin'ny fampitaovana ihany no natolotra androany teo anivon'ny faritra fa mbola isy ireo commune hafa hisitraka toana tahaka izao raha ny fanazavana trany. Anaraka ny vaovao-patra isika aorian'ny vaovao nasionaly tahaka ny isaky ny fiandohan'ny herinandro tahaka izao manome fotoananao manaraka indray kosa ny tenan'ny filma tompoko.